Vakiantsika ao anatin'ity horonan-tsary ity ireo zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny mpanompony Andriamampiantsoa Gershom Daniel mpitandrina amin'ny vady sy ny fomba fitondran'Andriamanitra ny mpanompony. Koa isaoran'Andriamanitra no nanomezany antsika ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gershom Daniel amin'ny vady ho eto amin'ny FJKM hatrany Vatovaravohitra. Mifanahy masina anie hiasa sy hampahery ny finoantsika. Iza moa Andriamampiantsoa Gershom Daniel? Andriamampiantsoa Gershom Daniel dia zanak'i Rahalamby vahiny Georges mpitandrina sy Rasoa zanany Justine, teraka tamin'ny 9 Desambra 1870 tao Ankadinandriana Atsinanana. Hoy Andriamampiantsoa Gershom Daniel mpitandrina: fitiavana azy tombontsoa lehibe ho ahy tokoa, tsy hitoviko amin'ireo ray aman-dreniko teo aloha ny nanomezan'Andriamanitra vady izay mpitandrina toa ahy, dia i Ramatoa Razafindrafara Augustine. Ny Asabotsy 24/7/700 no nanamasinina tao amin'ny FJKM Ambatomena Antananarivo ny fanambadiana. Niteraka 4 mianadahy izy mivady, dia i Gershom Noro Fitiavana, Gershom Lova Fanantenana, Andriamampiantsoa Gershom Ionja ary Gershom Niaina Fity. Ny anarako: kejaiko izany foko, ekeko ny angina. Rosento sy toloko, soloko fifaliana. Hiezaka aho hamaha, olana mateza, mamatotra mangeja. Dradraiko koa anio, Andriamanitra mahery, ny tsabo nanadio ireo ratrako sy very. Ekeko ny ho tia, ilay ho tonga ho Mesia, dia ho sambatra tokoa Andriamampiantsoa. Antananarivo, Alahady 2 Janoary 2023. Ny anarana hoe Gershom Daniel dia azo adika hoe vahiny irahin'Andriamanitra hanome rariny. Hoy ny mpitandrina: koa mandritra ny fivahiniananay amin'ny fiangonana iray, na ny marimarina kokoa aza, mandritra ny fivahiniananay amin'ity tany fandalovana ity, ny baiko omen'Andriamanitra anay dia ny hamoaka izay tena rariny tokoa, araka ny Isaia 2:7-7 tapany B. Izany hoe, hitaiza sy hanabe ny olona amin'ny filazantsara mba ahazahoany ny tsirairay ny anjara masoandrony na ny anjara famonjeny. Nianatra teny amin'ny oniversite tao amin'ny sampana siansy izy. Ny vatsim-pianarana noraisina teny no nentiny nanomanana ny fiainana ho any amin'ny kolejy. Nianatra teny amin'ny kolejy teolojika Fianarantsoa izy, na dia efa nahazo ny mari-pahaizana bakalorea aza. Nisafidin'ny kolejy teolojika izy ianarana fa tsy ny fakulte teolojika avy hatrany, noho ireto antony 3 ireto. Voalohany, kolejy natao mba ahafahana misintaka kely an'Antananarivo aloha, mba hampivelatra ny fiainana sy ny fahalalana. Faharoa, kolejy natao mba ahafahana miainga ifotony amin'ity asan'ny mpitandrina ity. Fahatelo, kolejy natao mba ho voaray avy hatrany amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Nianatra tao amin'ny fakulte de théologie izy, 10 taona tao aorianan'ny tandreman'ny fiangonana tany Sambava, izay ho hitantsika rehefa avy eo ny mombamomba izany. Ny asa-panompoana. Ny Asabotsy 13 Septambra 1870 no nigadina tao Asambava izy mivady, izay fotoana fivoriam-ben'ny sinôdam-paritany, Kristy fihavanantsika avaratra Atsinanana, iraisan'ny faritra Sambava, Antalaha, Vohemara, Andapa. Ireto avy ny fitandremana niasany tao Asambava. Ny fiangonana FJKM Salema Vaovao Antongopahitra. Ny fiangonana FJKM Mevatanana. Ny fiangonana FJKM Ampisasahanala. Ary ny fiangonana FJKM Ambotrakongona. Natao tao amin'ny FJKM Antanifotsy tao Asambava, ny 1 amin'ny 30 Aogositra 2003,
Ny fanokanana ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gershom Daniel sy ny mpitandrina Razafintrandrafara Augustine, mpitandrina mivady, samy mitondra fitandremana mahaleo-tena. Ny mpitandrina Lala Rasendra Hasina filohan'ny FJKM no nitarika ny fanokanana. 13 no isan'ny mpiandry tao amin'ny fitandremana tamin'ny fotoan'andro. Ireo koa no lohalaharana amin'ny tafika masina. Nisy tanim-panjakana tao Atsinanana Tongopahitra ao amin'ny toerana antsoina hoe Ankavambe. Nangataka sahaboty elektara tamin'io tany io ny fitandremana ny taona 590 herintaona tao aorian'ny nahatongavan'ny mpitandrina. Natao tanimbary izy io ka ny kristianina mpiray fitandremana no miasa sy mikarakara azy. Nanamora ny adidin'ny fiangonana ara-bary izany no nanamafy hatrany koa ny fiombonana. Ankehitriny dia manana tanety voavolo jirofo sy vania ihany koa ny fitandremana. Ireto avy ny fomba fifamoivoizana tany Sambava: ny diatongotra, ny lakana, ny bisikileta, ny 4L, ny camion, ny karandalana, ny botry ary ny fiaramanidina. Notohizan'ny FJKM tamin'ny alalan'ny fananganana sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa ilay akanjaza no tantanan'ny fokon'olona Tongopahitra tamin'ny 1720. Ny alahady 4 Septambra 2004, fiverenan'ny fivoriam-ben'ny Synodam-paritany tao Sambava no nanaovam-beloman'ny mpitandrina mianakavy izay todo-doha hankaty Antananarivo hanohy ny fianarany eny amin'ny fakulté de théologie Ivato. Ny efa-taonan'ny fandalinana sy ny fisedrana. Ny talata 9 Septambra 2004 no nialan'ny mpitandrina mianakavy tany Sambava, ary ny sabotsy 3 Septambra 2004 tamin'ny 12 ora alina no tonga teto Antananarivo ary nipetraka tao amin'ny seminera Amparibe. Indro izy mianakavy tamin'ny volana Oktobra 2004 rehefa tafakatra taona faha-5 ary nanao mpitandrina mpanampy tao amin'ny FJKM Soamanandrariny ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gershom Daniel. Voatendry hitondra ny FJKM Ambatomanga Ramatoa Razafintrandrafara Augustine tamin'ny febroary 2004. Efa mananika ny faha-50 taona izao ny fiangonana Ambatomanga, koa tao anatin'izany fotoana izany dia mpitandrina 12 no niasa teny Ambatomanga. Mbola tsy vita ny trano vadim-piangonana izay hita amin'ny sary amin'ny ankavanana tamin'ny janoary 2004. Tsy nampozina ho vita intsony ity fiangonana lehibe ity satria efa tsy nihetsiky intsony ny asa fanorenana nandritra ny 530 taona. Tamin'ny fomba mahagaga sy tsy takatry ny saina nefa no nahavita azy tao anatin'ny herintaona monja, toy ny manana ny latsaka avy tany an-danitra teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Koa ny teny faneva tamin'ny fitokanana ny trano fiangonana vaovao dia ny hoe: ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga io masontsika, araka ny hitantsika eo amin'ny Salamo 7:1, 2:2 sy 7:20. Saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Tamin'ny Jolay 2004 no vita ny fianarana teo amin'ny fakulté Ambatonakanga, ka ny FJKM Ambohidavitiavana no nanendreny Synodam-paritany ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gershom Daniel ho tandremana. Ny alahady 17 Septambra 2004 kosa no andron'ny fametrahana teo amin'ny fiangonana. 13 kilometatra atsinanana Ambatonakanga no misy any Ambohida, ary 12 kilometatra eo raha lalana manitsy atongotra. Ary rehefa mizotra tongotra mamakivaky ilay atiala mialo isoavana midina makany Ambohida izay ny mpitandrina hoy izy, dia miserana neritreritra eny ihany ny fakapanahy manao hoe: izao ve ny vokatry ny fanohizana fianarana? Na dia teo aza nefa izany dia tsy nikely soroka namangy ireo ondry vitsy izy. Vita tamin'izany ny adidy sy ny famitana ny rihana, ary nanomboka kosa ny fitadiavana tany hananganana trano vadim-piangonana.
Ny 10 taona tao Anerindrano. Telo kilometatra avaratra Ambatomanga no misy an'Anerindrano. Tery ny velaran-tany azo volena any Anerindrano. Sahirana ara-pivelomana ny mponina. Trano enina ihany no misy olona eo Anerindrano amin'ireo trano any an-tanàna. Nivozotry ny asa mahagaga tao anatin'ny 10 taona. Tamin'ny 2004 dia tonga tany Anerindrano izy. Nandamina sy nametraka rafitra ho an'ny fiangonana sy ny zanak'am-pelezana. Navita adidy tamin'ny alalan'ny famangina sy ny tafika masina, famantarana ny tontolo sy ny zava-misy. Tamin'ny 2004 dia nisy ny fitorinteny sy fitaizam-panahy, fantarana ny tokotanim-piangonana, fanadiovana ny trano fiangonana, fandraisana ny isan'enim-bolan'ny faritra Ambatomanga. Tamin'ny 2004, fanohizana ny fanitarana sy fanatsarana, fananganana WC vaovao, fa 70 taona ny fiangonana. Tamin'ny 2014, fandraisan-tanana mpitandrina. Tamin'ny 2014, fananganana ny tambohon'ny kianja, fanamboarana sy fanadiovana ny trano vatom-piangonana, fandrafetana sezalava fipetrahana eo an-kianja, fandrafetana latabatra, tongotra tretô ho fisakafoanana eo an-kianja, fanjairana goelaka tafon'ny kianja. Tamin'ny 2014, fananganana ny alitara sy pilipitra ivelany, fananganana ny trano fandraisam-bokatra eo Atsinanan'ny Pilipitra. Tamin'ny 2014, tafika masina, Tour du Lac Kalaotra, fananganana ny tsangambaton'ny mpitandrina ny Fandimby, fanamboarana sy ny bendrano sy borne fontaine ho an'ny tanàna Anerindrano. Tamin'ny 2014, famitana ny alitara sy ny pilipitra ivelany, famitana ny trano fandraisam-bokatra, fa 50 taona ny zanak'am-pelezana. Tamin'ny 2014, vavahady vy roa Atsinanan'ny fiangonana, plaque solaire, sonorisation, synthétiseur vaovao, fa 20 taona ny antoko-pihira, ny mpiambina. Tamin'ny 2014, fananganana ny tranon'ny mpitendry eo andrefan'ny pilipitra, recyclage pastoral tany Antsiranana. Tamin'ny 2014, 10 taona ny fiara-miasa. Ny nahatongavany teto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra. Indro ny sarin'ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gershon Daniel Mivady sy ny mpitandrina mpanampy Andriamparahasina Razafindramavo ary ny mpitandrina mpanampy Randrenatoandro Fanilo. Hita amin'ireto sary ireto ny santionan'ny vokatry ny fampianarana katekômena izay nataon'ny mpitandrina teto amin'ny fitandremana. Efa tafapetraka soamantsara izy mianakavy, ka manana ny ampy ahafahany manatanteraka ny asany hatsakany sy andavany. Koa faly izahay mpianakavy ny finoana, miarahaba anareo mivady, ianareo mianakavy, tonga soa, tafapetraka soamantsara eto amin'ny fitandremana Tranovato Faravohitra, ary irariana mba haharitra ny fiara-miasa eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra.